fa araka ny nambaran'ny mpanolontsaina ny filohan'ny repoblika mahakasika ity ikianja ity dia tsy maintsy hotratra ny fepotona voalaza amin'ny tana ny fanamboarana sy fanatsarana izany kianja be ny mamasina izany mitondra fanavana mikasika ny indray zay Andriamatoa Gérard Andriamano Iso. Hitantsika zany hoe nomentsika Tenoandro ny commune mba nanala ny zatra azo raisina rehetra tato amin'ny tribune. Androantsika tamin'ny enina maraina nanomboka dia efa rava ny latéral anankiroa ny partie ambony. Dia hiditra amin'ny fandravana ny tribune central tsika aorinan'ny telo andro eo na roa andro. Satria somary sarosarotra izy ity misy teknika hafa kely amin'ny mampazevana be ilay sarotry ny dia tsy mitovy amin'ny andravana ny sisiny roa. Toy amin'izany rehefa rava tanteraka reto tribune reto tonga dia manomboka ny travaux depuis amin'ny sisiny anankiroa avy hatrany ny entreprise aloha. Mba ahafahantsika manaja an'ilay 10 volana reto. 10 volana exactement zany tsika 21 juin fa tsy tsoko misy ninona ataontsika ato amin'ity faritsy ny zone A zany misy entreprise ny matériel d'entreprise ny vrai spécialisé zay anaty an'zareo anao an'izay fa ny ambony sambo tamatavy zany ao anatin'ny fotoana hitako izao tena fa antitra le tribune telopolo taona rehetratsika revake na fitoerana qualité an'le béton zay efa nalefasana ny laboratoire national public koa nanao analyse efa tsy dia tsara ntsony ilay structure amin'izao fotoana zao zay midika hoe tokony justifie foana le manao tribune vaovao moa amin'ny lafiny ray koa kely safoka amin'ny teknika ny amitara anazy raha nanao taotrano nametrahana anazy zany dia ahafahantsika mandray olona any amin'ilay hoe 15 000 na 16 000 dia tsy maintsy manala tanteraka an'io tsika zay moramora kokoa dia manorona vaovao no mikitsika an'io hoe hitarina ao anatin'izay fotoana zay zay le fahatry ny tribune zay dia raha tapitra le 6 mois dia hiditra amin'le gradin rey tsika rehefa avy eo ny olana kely ary teknika fotsiny ngamba eto dia le misy an'le canalisation mandalo ato ambaniny ity zay tsy maintsy hoesorona aloha dia hanao vaovao tsika manodidina ny kianja aloha vitsy zay vao afaka mikitika le canalisation tsika makany aloha satria hitanareo manana problème na rano mihitsy eto Mahamasina amin'izao fotoana zao iva olonay terrain le atao anatin'ny tribune ity sarotra be le mitady an'le rano zany amoana azy dia efa ao anatiny le teknika tokony anambady lamina napetraky ny comité tota zany mikasika fampiasana ny kianja Mahamasina efa nandehitsika nandritry ray volana zay fa mifanentanana efa miditsy zany zao faritra misy ny tribune centrale iarovana ny olona amin'ny aina nandritry ny fangatana prevetsika hanitatra ny olona bebe kokoa amin'izay rehefa nomboka ny tena asy dia ny terrain annexe sisa no miasa dia neny amin'ny gradin ny fidirana amin'izay zany dia avery amin'ny gymnase sy ary akaiky ny Saint Joseph ny fidirana ho an'ny olona zay mampiasa azy mandritry ny 10 volana efa volana ty mois de mai efa tsy tokony azo hidirana ntsony amin'izay Mahamasina manontolo zany efa misy fanamina napetraka amin'izay hoe avelo aloha manatanjahantena ny mpianatra dia aveo raisika apetraka Mahamasina ahafahana manaja n'ilay fepotona dia mety hiasa andro manala izy fa tsy maintsy eo koa le fanajana ny zony mpiasa sy ny velona zany manaraka de travail tsika ao anatin'izay misy misy lamy napetraka zay tsika fa zay moa fahafahana entreprise fa ny zava-dehibe resahana hoe mba ahafahana manaja amin'ny fepotona fohy hoe tsisy ampimasahanao volana mavita manorona n'ilay kianja vaovao dia ireo mpiasa dia efa manana takifa tamin'izay nanao stade eran-tany zany amin'ny entreprise ao ny soetsilety dia ampina nyreo teknisiana malagasy no ouvrier malagasy statistika mbola tsy manantsika amin'izao fotoana zao miandry an'izay avy any amin'izao gradin tsy ravana fa ny gradin hitantsika ny ivelany zany rafitrano vaovao manodidina le gradin amin'izao fotoana zao manana le endrika boribory dia ravahana amina vy zay misy endrika ravinala tokony amin'ny sary ny olona mampiasa ny gradin amin'izao efa nanomboka fampiresana ny comité tota efa namory amin'izao dia mitady toerana aloha zareo zany midira dia rehefa vita ny stade Mahamasina vaovao zay isy toerana malalaka be dehibe mbona botika mbamana santécnique service dia afaka ampidirina no alaram-pamena ny fampidirana ny olona ireo anatin'ilay vaovao zany miala kely noho izy mahareta fanana ny sotsika zany ny fandraisana azy dia zao efa misy ao anatin'ny comité tota misy toerany fanazantena zany nena ndraiky mba hitady vaolana ho an'ireo zay ao anatin'ny club en fédération misy ny any amin'ny ANSP misy any amin'ny gymnase Vera-Korondrano misy ny any Alarobia dia misy toerana hafa le katsy zay ahafahan'zareo manohy entraînement sy ho an'ilay olona zay mivarotra atao anatin'izay aloha zany dia resy mivery toerana
mitady vaovao dia miditra ao anatin'izay